Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny sabotsy 3 septambra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alahady 4 septambra 2024 amin'ny enora maraina. Foana ny filazana fampitandremana ho an'ireo faritra naray izany, entanina kosa nefa mpampiasa ranomasina mba ho mailo hatrany. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, andrahoana amin'ny sitokotokona ibalika ny masoandro. Avy aty Matsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora, Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2.5 metatra. Kapesta hatrany Mahanoro, andrahoana amin'ny sitokotokona ibalika ny masoandro. Avy aty Matsinanana ny rivotra ka ho 9.10 hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora, Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1.3 hatramin'ny 2.9 metatra. Mahanoro hatrany Tolagnaro, andrahoana amin'ny sitokotokona ibalika ny masoandro. Avy Atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 9.10 kilometatra isan'ora, hahatratra 820 kilometatra isan'ora indraindray, Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1.2 hatramin'ny 2 metatra. Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika ny masoandro. Avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9.10 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora, Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika ny masoandro. Avy aty amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora, Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra, isan'androana toy ny avy atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, ibalika ny masoandro. Avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja na Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1 hatramin'ny 2.5 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana amin'ny sitokotokona ibalika ny masoandro. Avy atsimo Matsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora, hahatratra 730 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora indraindray any avaratry Mahajanga. Avy andrefana kosa ny Tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora, ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Kapitambra, andrahoana amin'ny sitokotoko mety arahindrona tandrifin-drahoana manodidina ny Nosy. Avy aty Matsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora ny mitendry ny avaratra, iovaova ny Ekafy ka ho 9 hatramin'ny 970 kilometatra isan'ora, ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra.